Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jus antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Bricodis manolotra anao ny fampalalam-baovao. Bricodis, la référence. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Bijouterie Santia, Galerie Arena Antanimena. Naneo ny ayay eo amin'ny filohan'ny HCC sy ny filohan'ny République manoloana ny fifidianana ho avy ny CFAFI tao anatin'ny fanambarana izay navoakan'izy ireo mitondra ny lohateny hoe anahaka ny teo aloha ihany ve ny fifidianana manaraka. Nijoro mpanohitra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androanyity ny antoko Freedom. Ny antso ireo mpanohitra ampifondrina ny ery ihany koa ny antoko. Olona roa nitazomina amponja vonjimaiky tamina raharaha fanondranana antsokosoka andramena ny lanja 4,500 taonina. Tatoato hita ho mihetsika ny Bianco miasa marina ve sa misy amadika politika. Tafakatra 20 ny olona ny samborina mahakasika ny raharaha fanafiana masera tany Andranomanelatra Antsirabe. Namoaka fanambarana ny fivondrona ben'ny évêque eto Madagasikara manoloana ny tranga iny. Maresaka iraisam-pirenena dia nahabe adihevitra tamina firenena maro ny fisian'ny fanafiana amin'ny alalan'ny fitaovana misy vokatra simika. Nanameloka ny tanteraka ny fampiasana izany any Syria ny firenena mikambana. Nandidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao ny Kolo TV hatramin'ny farany any mbotsika ny vaovao dia naneo ny ayainy amin'ny filohan'ny HCC sy ny filohan'ny République manoloana ny fifidianana ho avy ny CFAFI tao anatin'ny fanambarana izay navoaka n'izy ireo mitondra ny lohateny hoe anahaka ny teo aloha ihany ve ny fifidianana manaraka fanadihadiana. Hanahaka ny teo aloha ihany ve ny fifidianana manaraka. Izay ny lohatenin'ny fanambarana vaovao navoaka ny CFAFI ny voalohan'ny volana aprily lasa teo. Tamberina ny fifidianana lasa ny fandimby ahafahana mibanjina ka manatsara ny fifidianana ho avy no voarakitra anatin'io fanambarana io. Manomboka amin'ny fametrahana ny fitsipy-dalao, ny datin'ny fifidianana, ny lisam-pifidianana, ny rafitra mahaleo tena mikarakara ny fifidianana, ny famatsim-bola ary ny rafitra mitsara ny fifidianana. Ny momba ity rafitra mitsara tsy mitanila ity no mampiavaka ity fanambarana ity. Tahaka ny mahazatra io fiarahamonim-pirenena io, masika hatrany ny fanambarana izay ataony. Tamin'ity indray mitoraka ity, ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izay mpikambana teo aloha tao amin'ny any no nasiany teny manokana. Nolazainy CFAFI fa nidingana mamarana ny fizotry ny fifidianana dia mikasika ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Izy hatrany no tafiditra amin'ny foben'ny savorivory tamin'ny taona 2002, 2002 sy tamin'ny taona 2012. Saingy ny HCC ankehitriny izay mahavelona iaho ho mpiray tsikombakomba mpitondra indrindra amin'ny filohan'ny Repoblika. Saingy nametraka fanontaniana ihany ny CFAFI ny hoe asa zany na marina na tsia. Saingy tsy mandrisika ny vahoaka entina hatoka azy zany raha ny nambara hatrany. Izao fahatongavan'ny fifidianana izao dia tokony hanararaotana hanaporo-fona fa tsy mitanila izy ireo. Mahay ny asany ary mahery fo. Moa ve izy ho toy ny taloha ihany ka ho mpandray anjara fototra amin'ny krizy aorian'ny fifidianana. Manam-potoana iomanana amin'izany izy ho hiatrany ny CFAFI. Toy izany koa
tokony ho avaozana ny fandaminana ny fitarainana any amin'ny fitsarana mifandray amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny kominaly. Tsy hitranga intsony amin'izay ny tahaka ny tamin'ny taona 2014 sy ny 2014 izay nanonganana be ny tanàna volana marobe taty aoriana nametrahana azy ireo tamin'ny toerany. Any ka vomafy mihitsy ny mpifidy fa nolavina ny safidiny ary nodisompanantenana izy ireo. No mariny tao anatin'ny fanambarana fa 15 taona izay ny sefafi no nandefa antsy fanairana samihafa fa ny fifidianana dia loha hevitra iray ny verimberina matetika. Hatramin'ny fahaleovantena mantsy saika ny krizy rehetra dia niompana daholo tamin'ny fakana fahefana na ny fifikirana eo amin'ny seza na ino kidona na ino kiatra. Noho izany ny fifidianana dia nanjary antoka fototra ny hoavin'ny firenena. Tsy haningany amin'izany ny fifidianana 2014. Momba ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Raha ny hita aloha eto, fiarovana ny filoham-pirenena sy ny fitondrana no ataony amin'ny alalan'ireo didy sy ny fanapa-kevitra voakany. Raha tsy ilaza afa-tsy ny fiarovana ny filoham-pirenena tamin'ny famoahana ilay pacte de responsabilité izay tsy hita akory ny fampiarana azy. Nanakihana mafy ny Bianco androany tao amin'ny onjapeo tsy miankina iray ny minisitra Ariva Rakotovao. Namaly izany ny ariva teo ny Bianco ary nanamafy mbola mitohy hatrany ny fanadidina atao amin'ny Claudine Razainamonjy. Fanadina. Taorian'ny olona Rinandriamandavy nipotra tamin'ny fahanginany ihany koa ny minisitra Ariva Rakotovao. Nanihevitra tao amin'ny radio tsy miankina iray ity minisitra ity ka nanakina mafy ny Bianco. Nolazainy fa misy tsy mazava ny fomba fiasan'io rafitra mahaleo tena miady amin'ny kolokolo io. Ahitana vice de forme ihany koa ny fomba fisiny. Mampametra-panontaniana ny be sy ny maro ny fanohan-kevitry ny minisitra Ariva Rakotovao momba io raharaha io. Manakina ny rafitra mahaleo tena miady amin'ny kolokolo rehefa mody miasa ity farany ary rehefa mikitikitika olona matanjaka manohana ny fitondrana. Saingy tsy hita kosa nefa ny tenany rehefa somary matory ny Bianco tsy ahita mbokatra mivaingana amin'ny fanenjehana ireo mpanao kolokolo avolenta. Hita taratra arak'izany fa raha ho an'ny mpitondra tsy laharam-pamena ny ady amin'ny kolokolo raha toka ny olona manodidina ny fitondrana ny voaroiroy. Ary manaitra ny sain'ny mpanara-baovao ihany koa fa mpitondra ihany no manakihana ny rafitra mahaleo tena miady amin'ny kolokolo izay tsy hita loatra ny asa ataony manoloana ny trangana kolokolo miseho manerana ny nosy, indrindra fa eny amin'ireny fifaninana ny idiran'ny mpiasam-panjakana ireny. Namaly ny faneho-kevitry ny minisitra Ariva Rakotovao ny Bianco ka nanambara fa ara-dalàna avokoa ny fanadihadiana rehetra izay nataony. Momba ny raharaha Claudine Razainamonjy hatrany, nilaza ny Bianco fa tapitra androany ny fitazomana azy, saingy naverina notazomina indray noho ny raharaha hafa izay mahavoaroiroy azy. Tsy fantatra arak'izany ny fehim-potoana hitazomana azy, satria raha nambaran'ny Bianco omaly, raharaha maro manerana ny faritany no anaovana fanadihadiana azy. Arahina akaiky ny toy nyity raharaha ity. Nijoro mpanohitra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny Antoko Freedom. Miantso ireo mpanohitra ambivondrona ny hery ihany koa ny antoko manoloana ny tsy fahaiza mitantana ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Teny an-toerana Iona Saina. Izay ny antony ilazanay ary amin'ny fomba miezimezina ty androany ity fa manasokajy mazava ny tenany ho antoko mpanohitra ny Antoko Freedom. Mijoro tsy ampambambana ho mpanohitra tanteraka ny fitondrana mijoro ankehitriny. Arak'izany, niditra ho antoko mpanohitra ihany koa ny Antoko Freedom izay mivohy ny hery ankavia. Ny fitsaram-bahoaka amin'ny tranga saiko isan'andro, ny tsy fandriam-pahalemana manerana ny nosy, ny tsy fahafehezan'ny mpitondra ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny kolikoly, ny tsy fahaiza mitantana, ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana, ireo raha fehezana no hanosika ny Antoko Freedom hijoro mpanohitra. Ampy izay ny fitantanan'olona tsy manana programa nasa mazava. Ampy izay ny mpitondra manao andrakandra na hoy ny filohan'ny Antoko Freedom. Ilaina ny fanambarana ny herin'ny mpanohitra hanavotana ny firenena izay latsaka anatin'ny fahasairanana. Manamafy rentany ho rendanitra ny Antoko Freedom fa ilaina ao anatin'ny famondronan-kery tokony ataon'ny antoko mpanohitra rehetra ny tokony hananantsika kandidat tokana amin'ny fifidianana hoavy. Efa nisy ny antoko mpanohitra nanatsidika amin'izany hevitra izany izay mombanay manana ary tohananay tanteraka ny hevitra. Kandidat tokana iraisan'ny mpanohitra rehetra ny tokony ajoro ary ilana hevitra ny fanomanana azy tokony ajoro teny izao ary tokony homanana teny izao. Fa aoka izay tia mametraka olona tsy miomana hitondra eo amin'ny fitondrana ity. Ny araban'ny Antoko Freedom amin'izao fanapahan-kevitra izao ny eo anivon'ny Antoko Malagasy miara-miainga.
izay efa nanambara ihany koa ny mahampanohitra azy ireo nandritra ny kongresy nasionaly no tanterahana tamin'ny taona lasa. Manaiky ny fifampifindrona kery ihany koa ny antoko malagasy miaramiainga raha ny fanazavana. Dia nanohitra izy amin'ireo lafiny izay. Arabasoa arabatsara zany a, satria fomba fanaovana politika mazava zany izay zavatra izay a, ary tokony izay tokony atao ny politika rehetra. Mikasika ny antsona ataony, mikasika ny hoe tokony hitambatra ny hery. Zavatra lehibe loatra ary alazaina fa ho anay atao ny antoko malagasy miaramiainga dia mazabary mainty kitozy io. Satria izay raha nanao kongresy tamin'ny volana oktobra tamin'ny taona lasa, ny roa arivo ametaka ny tena hoe zay dia manomboka reo amin'ny fomba ofisialy na dia efa nanao an'izay zay taloha. Amin'ny fomba ofisialy dia manohitra ny fitondrana io. Averiny ndraipa manohitra ny fitondrana sy ny fomba fitondrana. Fa tsy dia tena hoe manohitra ny ihany na ihany tsy antsono ny resaka. Akasitrahana satria efa tapaka ny kongresy raha teo. Hoe maninona ho raha vondrona ny hery. Entina manarina ilay firenena aloha. Zay ny tena zava-dehibe. Ary ho an'ny malagasy miaramiainga tsy mila mampiantso kongresy tsony zay na mampiantso bureau politique dia afaka mamaly ny freedom milaza hoe vonona zay ary efa vonona zany miaramiainga isika toery ny fitondranana fa tsisy tsony. Ny tombondray araka izany ny antoko-panohitra eto amin'ny tany sy ny firenena, antoko-panohitra izay ampifondrina ny herin'izy ireo hanavotana ny Madagasikara. Raha ny zava-misy ankehitriny ambaran'ny mpitondra fa miady amin'ny fahantrana izy ireo. Tsy izay anefa ny zava-misy hitan'ny vahoaka, miady amin'ny mahantry sy manapatra ny fahefana ananany anangonan-karena no ataon'ny mpitondra sasany raha ny fanazavana, antony mampitomboisa ireo antoko-panohitra amin'izao fotoana izao. Manohy ny asan'ny ben'ny tanàna ao Mahajanga sy ao Toamasina ho ny tompon'andraikitra avy ao anivon'ny ministeran'ny atitany momba ny ilay lalàna 12 tsipika aotraotra valo tetika anilihana n'ireo ben'ny tanàna tsy mitovy amin'ny mpitondra izany hoy ireo mpahay lalàna. Fanadidiny Iona Sainatrano. Commune maro manerana ny nosy no misavoroforo noho ny ady misy eo amin'ny ben'ny tanàna sy ireo mpanolo-tsaina ny tanàna. Izay no mitranga ohatra ao Mahajanga, Toamasina sy Port Berger. Nitondra fanazavana momba izany ny ministeran'ny ady tany ary nilaza fa efa tonga eo am-pelantanan'izy ireo ny antota taratasy feno avy amin'ny mpanolo-tsaina ny tanàna ao Mahajanga. Momba ny Mahajanga manokana, mbola manohy ny asany hatrany aloha ny ben'ny tanàna mandra-pivoaka ny didy. Ndiny fa 17 amin'ny lalàna io dia milaza tsara mihitsy fa hoe raha misy fahadisoana be vava eo amin'ny fitantanana ny tanàna ataon'ny lehibe ny rantsany mpanatanteraka, zany hoe chef de l'exécutif. Fa chef de l'exécutif izy zany satria izay ny tenena amin'ny tena satria misy maire, misy chef de région, misy ihany fa ny tenentsika zao ny ben'ny tanàna. Aoriny fihaonana na fampiantsoana hanomezan'ny fanazavana an-tsoratra zany momba ny toetra raha mitranga izay ampangana azy, sy araka ny fanapahana ataon'ny filan-kevitra dia atao amin'ny asany izy amin'ny alalan'ny didim-pitondrana raisy ny ministra miandraikitra ny tany mandritra ny fotoana izay tsy mihoatra ny iray volana ary azon'ny premier ministra alavaina ho 3 volana ifampiantonana eo. Izay zany ka raha mikasika indray zany ny Mahajanga sy ny Toamasina manokana amin'izao fotoana tenenantsika zao satria nilazaintsika hoe didim-pitondrana no ampiantonana ny ben'ny tanàna amin'ny asany. Mbola tsy misy didim-pitondrana zany amin'izao fotoana antsika miteny zao atao ministeran'ny ady tany mampiantona ireo ben'ny tanàna ireo amin'ny asany. Fa fotsiny ny antota taratasy indray mikasika ny Mahajanga dia efa feno eto am-pelantananay izay nalefa ny solotena mpanjakana mahefa avy any an-toerana. Andrasana ny fanapa-kevitra ho raisin'ny ministeran'ny ady tany momba ity fanonganana ny ben'ny tanàna ny Mahajanga ity. Momba izay indrindra, fomba hanilihana ny ben'ny tanàna tsy mitovy firena mpitondra ity lalàna 2015-008 ity hoy Razana Masoa Kristine. Raha mitranga ankehitriny aloha dia alefa lalindalina tokoa ny saina. Raha mitranga misy ankehitriny dia tena atao fitaovana zany iny ho ny manam-pahefana mpitondra ahafahana zany mampiatona mamingana an'izay eo amin'ny ben'ny tanàna. Nefa ny ben'ny tanàna raha tena marina dia maro anisany azy ny conseilleny, fa amin'ireo conseiller maro anisa ireo na misy conseiller koa ngamba le hoe tsy miakina dia mampibascule le maro anisa ao dia ino no lalaovin'ny fitondrana le conseiller mampibascule ny maro anisa amin'ny tsangatanana dia mety koa fitaovana ahafahany zareo mihitsy zany mampiato izay ben'ny tanàna tsy mitovy firena amin'ny lany, tsy azo ny lany nefa tsy mitovy firena. Miezaka mitondra fanazavana sy miaro ity lalàna 2015-008 ity ny fitondrana ankehitriny. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao anefa
mampiseho fa antony politika nytanjona tamin'izany lalàna izany raha tsy ilaza afa-tsy ny ao mahajanga izay tadiavin'ny fitondrana HVM sy ireo mpanolotsaina namany ampetona amin'ny fomba tsy ara-dalàna raha tsy aivina nefa ny be ny tanàna ny antoerana no nahazo ny larana voalohany tamin'ireo komuna 120 nanaovan'ny fikambanana M6 tatao fanadihadiana ny volana febroary lasa teo momba ny mangarahara ara-pitantanana. Niverina ny asa avokoa androany ireo mpiasa eo anivon'ny komuna Manjakandriana raha toka nanao fitokonana nanomboka ny alatsinainy lasa teo fahataran'ny fahazahoany izy ireo ny karama no anton'ny fitokonana raha tsy aivana arahoary ny fanampanazavana. Zany hoe misy tsy fifanarahana zany teo amin'ny mpanolotsaina sy ny tanàna dia miteraka fahataran'ny budget primitif dia izahay manao ny contrôle de légalité moa zany rehefa tonga le budget dia natao le contrôle naverina tany amin'ny commune miaraka amin'izay recommandation hoe rehetra zavatra rehetra hitanay fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna. Nidina teny izahay zany nandamina an'ilay izy dia manomboka androany manao fivoriana tsy ara-potoana indray zany ny mpanolotsaina ny tanàna mandinika an'ilay budget. Ny budget dia acte de prévision sady acte d'autorisation à la dépense sy recette. Izany hoe raha tsy voate le budget zany tsy afaka manao mampidi-bola sy mamoaka vola ny commune zany raha ny tena izy. Dia maha hoe acte de prévision acte d'autorisation izay dia tsy afaka nandohan'ny karaman'ny mpiasa zany ny comptable na dia misy aza le vola disponible. Vinavinaina hoe amin'ny latsinainy efa mandray karama daholo. Lafim-baovao hafa kosa indray dia olona roa nitazomina vojomaika amponja tamina raharaha fanondranana antsokosoko Andramena milanja 4,500 taonina tato ato. Hita ho mihetsika ny Bianco miasa marina ve sa misy ambadika politika fanadinena. Ny fota amin'ny torimasony marina ve ny Bianco tato ato nampiseho vokatra isan-karazany birao maleo tena miady amin'ny kolikoly. Isan'izany ohatra ny fitrandrana tsy ara-dalàna volamena ao Betsika, ny fisamborana ny mpandraharaha Claudine Razaimamonjy. Tamin'ity androany ity, fikasana fanondranana tsokosoko Andramena no nampahafantary ny Bianco. Momba ity raharaha ity, Andramena tao anaty conteneur 420 no nisy ny kasanondrana ny tsokosoko ho any Hong Kong rehefa avy nampandalovina tao Zanzibar. Milanja 507,000 taona ireo Andramena 420 conteneur ireo ary mitentana manodidina ny 700 miliara ariary. 3 no voarohirohy tamin'io fikasana nondrana Andramena io. Saingy hatreto tsy nisy fanampim-baovao momba ny toerana nahatraran'ireo Andramena ireo na ny fotoana nahatrarana azy. 3 no voarohirohy ao anatin'izao fikasana nondrana tsokosoko Andramena izao. Rehefa nataon'ny fitsarana ny famotorana, roa no tazomina vonjomaika any amponja. Fitrandrana tsy ara-dalàna Andramena, fampiasana osika ary fanaovana kolikoly no fiampangana azy ireo. Hatreto aloha, tsy fantatra raha hitohatra amin'ny farany fitsarana io raharaha io, na ho veran-javony tahaka ny raharaha Bekasy sy ny raharaha Ambomamasina. Raha ny hita aloha, mihetsiketsika ny Bianco mandefa antontanady eny anivon'ny fitsarana. Inona ny tanjona amin'izany? Nisy tsindry ve tany hoany ka misy raharaha tsy maintsy alefa maika. Samy mitady famatsim-bola ka mila mampiseho mahason'ireo mpiara-miombonantoka sy mpamatsy vola, fa lahara-pahamehana marina ny ady amin'ny kolikoly ka vao azo ny vola dia hiverina amin'ny laon'ny ny raharaha, izany hoe atory indray ny Bianco na etsehana rehefa mpifanandrina ara-politika ny ao. Mamitaka ny firenena ny mpitondra malagasy raha ny fantatra mantsy dia tsy miditra ao anatin'ny kitapo-bola-panjakana ny vola ho azo raha toka tafapetraka eto amintsika ny rafitra ACD. Nandefa fampantsahivana araka izany ny avy amin'ivo ny sehatra tsy miankina fanadininy Michela Ranarjon. Lainga miopapana no ao ambadiky ny fametrahana ny rafitra ACD Advanced Cargo Declaration raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Raha tsy aivina ny tantara tamin'ny fotoanandro ny minisitry ny fitanterana Ulrich Andriantina, mpanolotsain'ny filohan'ny Repoblika Philippe Leclerc ary ny tale jeneraly ny fanamboarana fiara ATPMS Jean Cotto no nanomboka nalaza ny fametrahana io rafitra fitsiriana io. Raha ny fantatra hatramin'izay, 520 euro isaky ny conteneur ny voalaza fa vola ho alaina raha ny fitakian'ny OMI, Organisation Maritime Internationale. Fitakiana izay tsy pahan'ireo sehatra tsy miankina ary lazainy fa tsy mitombina sy tsy mifanaraka amin'ny code ISPS. Tsy voatery arahana araka izany ny fametrahana io rafitra fitsiriana io raha io code ISPS io no jerena.
firenena raha ny fampitambaovana le fandresehatra tsy miankina hatrany dia asa efa andraiketan'ny BSC na ny bordereau de suivi des cargaisons efa nanara-maso ny serana tsambo nanomboka ny taona 7 izany. Raha tsy ahivina ihany koa 10 euro ny hetra takina amin'ireo entana alefa na avy amin'ny firenena mpikambana anatin'ny Commission de l'Océan Indien sy ireo firenena afrikanina manakaiky an'i Madagasikara toa ny Afrika Atsimo, Kenya, Mozambique sy Tanzania ary 10 euro ho an'ny firenen-kafa. Ny orinasa ATPMS ny teratany béninois Jean Codon nahazo ny tolobidy amin'ny fandraisana tanana izany sy ny fandoavana ny ACD. Ity orinasa ity ihany koa no efa nikasa nametraka ity tetikasa ity tany Nigeria saingy voaroka ny gouvernemanta nigeriana tamin'ny taona 2014 noho ny fahitan'izy ireo fa osika sy fisolokiana izany. Avy ao Nigeria, tao Guinée indray, ity teratany béninois ity sy ny orinasany ary izao miara-miasa amin'ny gouvernemanta malagasy izao. Tsy misy inona mazava ny mikasika n'ity ACD terena apetraka eto Madagasikara ity. Raha ny fanotiko-dinina resaka hatreto aloha dia mampanainy hoe hiditra ao anatin'ny kitapom-bola-panjakana marina ve ny vola ho azo amin'izany raha toa ka tafapetraka tokoa izany sa any amin'ny kitapom-bolan'ny orinasa TPMS. Mbola fanontaniana tsy misy valiny ihany koa ny hoe iza ny ao ambadiky ny Association pour la défense de la souveraineté de Madagascar izay toa miaro tanteraka ny fametrahany izan-drafitra ACD izany. Amin'izao ho avy izao no fantatra fa hanatanteraka valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny ministry ny indostria momba io ravitra io ka andrasana izay fanazavana avy aminy. Vita omaly ny fifanaovan-tsony fiara-miasa eo amin'ny Air Madagascar sy Air Austral raha toka ny 1.3 Mey ho avy izao ny fanaovan-tsony ny fifanarahana. Mipetraka hatrany moa ny fanontaniana hoe inona ny tombotsoa ho azon'ny Air Madagascar amin'ny fananana ny Air Austral ho mpiara-monibon'antoka stratéjika. Fanadininy Michel Ranarjon hatrany. Ny 12 Martsa teo no nandray ny fanapahan-keviny ny orinasa mpanjakana nanany fanjakana petrabola betsaka indrindra fa i Air Austral no mpiara-miombon'antoka stratéjika nampy azy amin'ny fitantanana ara-bola hanarenana ny Air Madagascar. Ny fiara-miasan'ny kompania rotonta izay efa naharitra aman-taonany indrindra amin'ny fizarana ny kode. Ohatra amin'izany ny sidina Tanago Anjo nanomboka ny 12 volana febroary teo izay manao escale ao La Réunion ary miaraka tantanan'ireto kompania pitaterana roa ireto. Mipetraka ihany anefa ny fanontaniana hoe inona marina moa izany ny tombony ho azon'i Madagasikara amin'ny fananana an'i Air Austral ho mpiara-miombon'antoka stratéjika. Raha tsy laza afa-tsy ny laza ratsy ananan'i Air Madagascar amin'ny fahatarana na ihany koa ny fanaofanana ireo sidina. Vola manodidina ny 7 tapitrisa dolara ny fantatra fa ho entin'ny Air Austral ho an'i Air Madagascar. Omaly kosa no fantatra fa nanaovana ny soni ny fifanarahana eo amin'ny Air Madagascar sy ny Air Austral. Raha ny fampitam-baovao iray raha ny fanazavan'ny filohan'ny filankevim-pitantanan'i Air Madagascar, dingany iray entina narenana ny kompania ny fananana ny Air Austral ho mpiara-miombon'antoka stratéjika ary antoka iray entina mampivoatra ny fifanarahana ara-barotra amin'ny iraisam-pirenena ihany koa. Raha tsy ahivina, kompania pitaterana 3 no nikasa hiditra ho mpiara-miombon'antoka stratéjika amin'ny Air Madagascar. 7 amin'ireo no voatazona ary 2 no ny adiny toerana farany dia Ethiopian Airlines sy ny Air Austral. Ny 1.3 ny volana Mey ho avy izao kosa ny fanaovan-tsony ny fifanarahana farany. Andrasany indray araka izany ny mety ho vokatsoa azon'ny Air Madagascar. Teo aloha teo mantsy no voalaza fa ny fanoloana ny tale jeneraly no vahaolana. Ankehitriny, ny mpiara-miombon'antoka stratéjika indray no vahaolana dia izao ny Air Austral. Tantara mitohy hatrany raha toa ka i Air Madagascar no orinasa hananany fanjakana petrabola betsaka indrindra. Naneho ny heviny ireo olon-tsotra sy izay nataon'ny agence capsule sy Cool TV FM fanadadina momba ny tokony atao manoloana ny fiovaovan'ny vidin'ny solika ho an'ny mpahay toe-karena iray. Mbola sarotra ny fampiarana n'ireo sosikevitra ireo fanadinina rindra randrianomanana. Niompana momba ny lafin'ny toe-karena ny fanontaniana nentina n'ireo olon-tsotra nandritra ny fanadadiana nataon'ny agence capsule sy Cool TV FM ny farany volana martsa teo. Sosikevitra nentin'izy ireo tao anatin'izany ny fameran'ny fanjakana ny vidin-tsolika. Raika amin'ny 7 isanjato amin'izy ireo no laza fa anisan'ny vahaolana iray entina hiatrana izany fiakaran'ny vidin-tsolika izay. Raha tsy ahivina, niakatra 700 ariary ny lasantsy ary niakatra 300 ariary ny gazoal ny fiandohan'ny volana teo.
mbola olana eto amintsika ny fampiarana izany noho ny tsy fisian'ny politika mazava momba ny angovo sy ny tsy mahamaritoerany toekarena eto Madagasikara. Tsy tokony mivovabe zany le sandanvola malagasy satria manjary diso zany le kadikady zany amin'ny resaka hoe firy ny tombontsoa azo zany sisisisisy ka ny fiovana tampoka zany eny amin'ireny hoe vidim-piaina reny zany vidin-javatra zany na ny sandam-bola zany ohatra iny zany farany hoe ny vidin'ny angovo zany dia misy an'izay fiandraikana zany zay goavana zany zay amin'ny asa famokarana dia manjary zany manembatsembana zany amin'izay fotoan'izay ny olona zany mampiasa vola. Noho zany eto amintsika zany raha ohatra zany ka tsy maro toerana zany ny vidin'ny angovo, tsy maro toerana ny sandam-bola, tsy maro toerana zany ny vidin-javatra rehetra dia amin'izay fotoan'izay zany dia lasa tsy misy tsy marika zany le olona zany anao zany fampiasam-bola. Rehefa tsy misy moa zany fampiasam-bola zany dia tsy misy zany croissance zany tsy misy zany fanangonana rena dia mikatso zany ny toekarena. Noho zany zavatra amin'ny fampiasam-bola zany izy noho zany tsy mety zany amiko aloha zany zao zany tsika zany amin'izao fotoana zao hoe andeha zany tsika hametra an'le vidin'le solokilo zao fotoana zao satria tsy misy politika mazava ampandrosoana ny toekarena. Fa raha misy politika mazava zany atao zavatra satria raha izao anao hametra an'le vidiny nefa politika tsy mazava dia lasa misy olona fotsiny zany mahazo tombo anatin'ilay izy fa tsy le vahoaka mahazo tombo anatin'ilay izy. Mbola tafiditra ao anatin'ny sosikevitra ny vohitra nandritra ny fanadihadiana ihany koa fa 7 isan-jato no mihevitra fa tokony havela malalaka ny mpandraraha ara-toekarena. Nefa zany rehefa teladrina izy tsy misy fananana izy. Io zany le antsonay zany zavatra eo amin'ny terme hoe entente de collision zany hoe mifanaraka zany le mpivarotra soka zany hoe alohantsika zany samy mizara ny marché tsika zany dia ataontsika zao ny vidiny zavatra zany hoe karazana monopole zany izy zany fa olona eo maromaro zany no ohatra hoe midomine an'le marché iny zany raha tena misy zany tena hoe fananana amin'ny zavatra io ohatra velantsika kokoa ny avy any ivelany dia zany mino fa mety hoe amin'izay tsika zany mety afaka manana zany tsika zany stabilité zany amin'ny vidin'ny solokio ohatra satria tsika ne zao setrasetrana mimidina foana ny vidin'ny solokio zao izy zao efa 45 zany zao dollar zany zao ny baril ohatra ny taloha izy efa 100 dollar mahery ito tsika zany miakatra foana izy zavatra zany dia lasa zany izy manembatsembana izy zany amin'izay ny fiarina zany raha toekarena. Mbola tsy taratra eto Madagasikara ny fiatoan'ny fanjakana ny fisian'ny maro toerana eo amin'ny toekarena izay mba hisian'ny tena fampandrosoana sy fampiasam-bola eto amintsika. Ilaina ihany koa ny fanaraha-maso ataon'ny fanjakana mba hisian'ny fifananana marina eo amin'ny mpandraraha raha ny volazan'ny mpaitoekarena hatrany. Tafiakatra 2020 ireo olona nitsambonina mahakasika ny raharaha fanafiana masera tany Andranomanelatra Antsirabe tamin'ny herinandro teo. Namoaka fanambarana ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara manoloana ny tranga iny. Fanadihadiana dia Rakotondra Vao. Araka ny fanadihadiana nataon'ny mpitandro ny filaminana mikasika an-draharaha fanafiana masera tany Andranomanelatra ny herinandro lasa teo. 2020 zao ireo olona nosamborona. Tao ireo nandray anjara tamin'ny fanafiana ary tao koa ireo nampiantrano ny olon-dratsy. Ratsahivina fanafiana amin'ny tampiadiana miaraka amin'ny herisetra arabatana no nataon'ireo jolahy ireo tamin'ireo masera ao Andranomanelatra. Maro ireo entana sy vola tsy hita hatramin'izao. Mitohy hatrany ny fanadihadiana ny mpitandro filaminana manoloana ity raharaha nahazo ny relijiosy vavy tao Andranomanelatra ity. Nanao fanambarana manoloan'izany kosa ny teo anivo ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara. Ny fivondronana dia manameloka tanteraka izany asan-jiolahy feno abibiny izany ary mangataka amin'ireo rehetra ao amin'ny fitondram-panjakana manana andraikitra amin'ny fiarovana ny vahoaka mba handray fepetra entitra kokoa anafoanana ny tsy fandriampahalemana mianaka manerana ny firenena iray manontolo. Naneho ny fankatoavany ny asa fanompoana tanterahindreo karazam-pikambanana religiozy latsy vavy sy ny fahafoizan-tena ho an'ny vahoaka malagasy eo amin'ny sehatra ny fanabeazana, fahasalamana ary amin'ny fikarakarana ny manitra sy ny fahadiran'ovana ireo eveka. Andrasana ny fandraisana andraikitry ny mpitondra manoloana ireo trangana tsy fandriampahalemana maro misy eo manerana ny nosy. Nanome 3 andro ho an'ny commune Antananarivo renivohitra ny fikambanan'ny taxi Antananarivo renivohitra. Izy ireo izay mitsipaka ny didijadona ataon'ny mpitantana ny tanàna amin'izao fotoana izao. Fanadihadiana Iona Saina. 3 andro no omen'ny fikambanan'ny taxi Antananarivo renivohitra ny commune ifanakalozana hevitra manoloana ny didina voakan'ny commune mikasika ny fahazoan-dalana iantsony eto Antananarivo renivohitra. Izay FTAR, fikambanana taxi Antananarivo renivohitra, miaraka amin'ny UCTU na ny Union des coopératives ny transport urbain
dia nangataka fionana amin'ireo tompon'andraikitra samihafa eo anivony fiadidina ny tanàna Antananarivo. Ao anatin'izany ny tompon'andraikitra izany voalohany indrindra ramatoa ben'ny tanàna ary faharoa dia Andriamatoa filohan'ny filan-kevitra munisipaly. Io fangatana fionana io zany dia somary nandidy ihany zay ao anatin'ilay taratasy hoe tokony ho atao ao anatin'ny 3 andro le fionana. Ny vidintsoloka miakatra, ny vahoaka miamahantra, tsy zaka ny fampiakarana ny droit de stationnement hoy ireo mpamily fiarakaretsaka. Le izy tsy droit de stationnement fotsiny zavatra ilaina amin'ny tomobile fa be dia be maromaro dia zavatra ilaina fanampin'izany koa le izy hoe droit de stationnement nefa ny raha stationnement eto Antananarivo angamba tsy dia mahafa-po loatra ny hoe aiza ny anjaran'ny taxi zany tsy feno hoe tsy ampin'ny taxi eto Antananarivo ny stationnement anjarany zany ka ozy izy zay hoe hatreto aloha mbola tsy mety angamba le fampiakarana ny droit de stationnement fa dia fa za tsy mahazaka an'le droit de stationnement misonja satria ny asa raha teo ange efa mafy ny fitadiavana an'le olona ny esansa eo an-daniny mbola miakatra ihany ka raha mbola ampiakarinareo zany dia inona tsony no anay madinika mba jerevy ihany madinika fa za dia mijery any ao ambonina. Raha tsy ahivana niakatra ho 7 alina ny fahazahon-dalana iantsona eto Andrenivohitra raha toka 27 zany ny teo aloha. Manoloany izao disadisa misy eo amin'ny mpamily fiarakaretsaka sy ny commune Antananarivo renivohitra izao niezaka nanantona ny tompon'andraikitry ny tanàna ny mpanao gazety ny Kolo saingy tsy nisy tompon'andraikitra nandray. Izy ve ny fifampidiniany eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Raha tsy isy izay, ino no ataon'ny FTAR aorian'ny 3 andro nomen'izy ireo ny commune. Taorian'ny fanalana ireo mpivarotra amoron-dalana ireo mpivarotra hani-masaka na bofy mobile indray izao no esoriny polisy munisipaly amin'izao fotoana izao velotarain'izy ireo noho ny fanavakavahana ataon'ny commune fanadinina rindra randriany manana. Voasakana tsy hivarotra vao maraina ireo bofy mobile na mpivarotra hani-masaka eto Analakely. Voasakana ihany koa ireo mpanjifa manoloana ny fanadiovana ny tanàna ataon'ny polisy munisipaly ny maraina teo. Voadidin'ireo polisy munisipaly avy hatrany ireo bofy mobile tamin'ny faritra Analakely iny. Efa nisy ny fionana teo amin'ireo mpivarotra sy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny boriboritany voalohany. Nisy ireo fifanarana tsy voazy atao anatin'izany raha ny fanazavan'ny mpivarotra. Fa izahay bofy mobile ihany no niaran'le action ohatr' zao ilazako aminareo vao omaly nomaly nanao fidinana tety ny tao amin'ny firaisana voalohany télégeomètre fa efa hitany teny ary efa herinandro mahery teny daholo reny zavatra rehetrarehetra reny fa tsy nisy niala fa izahay ihany no anaovana n'izao zavatra ohatran'izao. Nisy taratasy naseho anay anareo teo manambara fa tsy nisy an'izany 10 andro zany tao anatin'ny resaka tao amin'ny fivoriana hoe omena 10 andro ianareo hijerenareo toerana. Tsy nahazo an'izany zay fa taratasy fampilazana tonga dia fialana ohatr' zao no nomena anay. Nahazo taratasy ireo mpivarotra hani-masaka ary nanaja izany fampiatonany fivarotana 10 andro izany. Nahatsikaritra ireo mpivarotra fa manjaka nefa ny mizana tsindranila ataon'ny polisy munisipaly rehefa midina ny fotony izy ireo. Antony lehibe ny iverenan'ireo mpivarotra nanokatra ny tsena indray raha ny filazan'izy ireo. Zay miala tsy niasa zay fa 10 andro. Vao verina miasa andro any dia zao naovana anay. Nefa n'ireo olona isan'andro mbola vofona tsy kitihana. Ka tsy fantatra inona zany ny tena antony alany amin'ny bofy mobile. Nandefasan'ny taratasy tsy mahazo miasa aloha dia anaiky zay rehefa le fandaminana hoe hiala janona zany zay fa noho ilay tsy ndazo lena sy ilay olona dia poids de mesure mipoitra. Zay tonga dia verina hoe aloha indray tsy hiverina iasa satria fa maninona ny bofy ihany no nanaovana tsindio falavo ao anatin'ny zavatra zay. Io mazava ho azy tsara le tserana satria be mpivezivezy. Izahay koa ngena findra eto Analakely ihany fa izao ny olanay dia izao zahay efa nifindra fa le namana le hafa tsy nisy netsika. Tao anatin'ny rotaona mahery tsy mbola voafeny commune ny tsena ao anatin'ny farim-piadidiny. Mifanisatra ireo fitokonana nataon'ireo mpivarotra vokatry ny fandraisan'ny commune Antananarivo renivohitra fepetra entina nadiovana ny tanàna. Raha tsy ahivana ny tondasy ny afara tamin'ny fisamborana tsy fikasihan-tanana izany.
omaly tsy miova no mitranga eto tsy karitra trany ny fifanenjehany eo amin'ny mpivarotra moron-dalana sy ny mpiasan'ny komuna hatreto fantatra fa fiara iray no nakatona ary nasiana baravy raha nilaza ny andray fepetra ny komuna Antananarivo renivohitra manoloana izany. Ny fahavalo amby roapolo martsa lasa teo ny tontosan'ny fampiofanana nomenan'ireo komuna enina ao anatin'ny tetikasa-drafitra intandanana ny lalina kominaly. Tanjona tamin'ny fampiofanana ny anamafisana ny fahaiza-manao ny mponina amin'ny fikojakojana ny lalana. Fanadidiny Jessica Randriambolona. Komuna 5 ao anatin'ny komuna ambanivohitra ny Zorobe sy ny komuna Ampasina Maningoro distrikan'ny Fenorivo Atsinanana no nisitraka ny fampiofanana ao anatin'ny tetikasa drafitra itatanana ny lalana kominaly ny fahavalo amby roapolo ny volana martsa lasa teo. Teknisianina 720 tao anatin'ny fokotany 820 no niofana tamin'izany. Tanjona ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny mponina amin'ny fikojakojana ny lalana mba tsy hisian'ny fanapatapahana mandritry ny taona. Eo ihany koa ny fitsinjovana azy ireo amin'ny fivezivezena. Rehefa vita ny fampiofananareo fampiofananareo mpitondra dia nidina tena ny fokotany ny tetikasa na mpiofana ireo cantonnier na ataontsika hoe ireo teknisianina mikarakara ny kojakojany lalana. Teknisianina teo amin'ny 2 na 3 isaky ny fokotany eo akaraky ny fisian'ny olo amin'ny fokotany no namena fampiofanana tamin'izay na fampiofanana ny herinandro fampiofanana teorika sy pratika ny natao tamin'izay fotoana izay. Taoriany tetikasa fokotany 3 amin'ny komuna Ampasina Maningoro no efa nahavita nanokatra lalana ka efa tonga ny fiara ankehitriny. Jiaivana fa ny volana Jolay 2024 no nanomboany ity tetikasa ity ka ny volana martsa lasa teo no niafarany. Alohan'ny anarahantsika ny toy ny vaovao dia anaraka dokam-barotra isika. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao, na volamena, na volafotsy. Manomboka amin'ray alina ariary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanimena, box 37, téléphone 033 18 544 04. Ay, efa mioma zay io e. Azava tsara hoe le lalana teo. Okey lesy fa rehefa avy eo milamina tsara programme Pasika. Hatramy 7 aprily, cadeau antso avy 12 NB izao. Mampidira fahana arivo-ariary, na 2 arivo-ariary, na 10 arivo-ariary. Antsoy ny kody 224 étoiles, fandany fahana novidina étoile, numéro orange iray izay tianao tolorana ny fahana. Dia mahazo cadeau antso avy 12 ho anao sy ilay olona ny safidinao. Mirary Pasika masaka daholo e! La souplesse, la fiabilité, la fluidité, la puissance, la longévité, l'endurance, la performance. Et pour une bonne assurance, choisissez sans équivoque la qualité de l'huile moteur Eurowheel. Disponible chez vos revendeurs habituels. Eurowheel, toujours sur un pas d'avance. Maro namantsika ny tena te olo-pirenena afaka. Izany hoe olo-pirenena manana ny zony sy manefa ny adidiny amin'ny tenany sy amin'ny fiarahamonina. Raha mba fatany mantsy fa tsy afaka mamindra haingana. Manana olana nefa izy ireny amin'ny fivezivezeny satria mety tsy mahita na tsy mahare na koa misy olana amin'ny vatana sy ny sainy. Mbola manahirana ireny namantsika ireny ny fitaovam-pitaterana ampiasaina eto amintsika. Isika mpiara-monina koa moa manao izay mahamenatra azy matetika. Misy miala ave e! Ohatry mibahana be mihitsy ane zany beke azoko zany e. Aloha mihitsy aloha rangahy zoko mamaka sisangely fa tena
ndao ifanoana ndao ifanampy ka hivezivezy malalaka ny namantsika manana fahasembanana misy miala resevera ora misia mba ingakengana kely ianao fa zange mamaiky fitaterana milamina mampiaty ny olona rehetra. Visitez nos magasins Bricodis Tsarlala, Bricodis Tanzumbat, Bricodis Itos, Bricodis Anshanen. Bricodis, la référence. Lala spaghetti Francia Guavambe mandresa anjara manomboka izao ka hatramin'ny 12 aprily 17 sy 4 arivo fa loka marobe no zaraina toy ny séjour anosy be ho an'olon-droa scooter télé écran plat 42 pouces sy loka maro isan-karazany ka manangona logo spaghetti Francia miisa 5 miaraka amin'ny code barra izay hitanao andamosiny fonosana asiana anarana sy fanampina anarana adresy mazava numéro de téléphone azy karapanondro atovy anaty valopy ary alefaso amin'ny adresy Sophia distribution Tanjombato boîte postale 3975 Tana 101 ny fisarena dia atao eo amin'ny le parvis de l'hôtel de ville Analakely roa amby roapolo aprily 17 sy 4 arivo amin'ny raika amby folo ratoany tombola spaghetti Francia safidiko safidintsika. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika misaona ny tontolon'ny kanto malagasy no demande anio tokony tamin'ny efatrora maraina teo amin'ny efatra amby 10 taona ny Jean Emilien rakotona andrasana nahafantarana sy ny nampiavaka azy moa ny fahaizany mampiaraka ny kabosy sy ny fitsofana farara fanadidina. Mpanakanto miavaka amin'ny fahaizany mampiaraka kabosy amin'ny fitsofana farara i Jean Emilien. Firenena maro no efa notsidiany ka nitondrany ny voninahitry Madagasikara. Anisan'izany ny tany Amerika izay nahazony amboara tamina fifaninanana. Voalohany indrindra izy ny anisan'ny nampiasa farara tena fomba matianina be mihitsy miaraka ny kabosy ataony fiteny azy avazaha hoe solo harmonica ary tena mahay be mihitsy izy fa tsy namorona zavatra izy tany harmonica zao amindreo lafo be le harmonica vazaha reny le misy piston reny dia ny azy nasiany tany anatin'le lamelle zany tany anatin'le farara nasiany taratasy azahoany an'le son zany le zavatra mila fahaizana be manao an'izay zavatra zay dia napalaza anazy faharoa izy no champion du monde lohandarana tamina harmonica tany Amerika. Dia izay zany ny zavatra nampiavaka ny Jean Emilien fampiarahany ny kabosy sy ny farara ary indrindrindrindra vita ny Jean Emilien ny kabosy farara daholo ny hira rehetra sy tediavinao zany raha manao balle dia vita ny Jean Emilien amin'iny daholo ny hira rehetrarehetra azo anaovana mariage na azo anaovana rehefa mety ho karazana fetina fianakaviana. Zay aloha no mampiavaka ny Jean Emilien afaka miantoka balle amin'ny kabosy sy ny farara Jean Emilien. Androany tokony ho tamin'ny efatrora maraina teo no demandry Jean Emilien raha ny angom-baovao fahatapahany lalan-drano nitarika ny fahafatesany. Ny ekipa ny Cool TV FM dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany Jean Emilien.
anterina mofa ny ekipan'ny Cool TV FM dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana. Nanovisantsika ny vaovao dia vaovao ara-panatanjahantena. Ekipa isan'ny sangany avokoa ny adiny tapakila iakarana amin'ny dingany manasa-dalana amin'ny fiadinan'ny Coupe du Président taranja basketball izay atao eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Fanadiny Daniela Ratondrarson. Hiavaka avokoa ireo fihaonana efatra amin'ny dingany ampahefadalana eo amin'ny fiadinany amboariny filoha andiany fahatelo sy katsasalahy taranja basketball izay ho atao eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena ny Mahamasina. Hisantatra izany fihaonana izany ireo ekipa roa solitenana Analamanga, MP-Toal tompon-daka ny faritra Afovoany sy ny TMBB tompon-daka lefitra. Lalao izay mendrika famarana sahazy satria dia tsy maintsy analavela eto ny MP-Toal. Ity farany izay mitana ny laharana voalohany ao anatin'ny vondrona misy azy. Anaraka izany fihaonana izany ny COSPN sy ny ASCUT ary COSFA ifanandrana amin'ny ASCB, ny SBPC kosa ifandona amin'ny GNBC. Raha ampitso avokoa no anantanterahina ireo fihaonana rehetra ireo izay iadivana ny tapakila iakarana ny midingany manasa-dalana izay ao ataony zoma izao. Mbola noho indingany fifanitsanana kosa ny sokajazavavy ka ifandona raha ampitso ny MP-Toal sy ny Fandrefiala izay isan'ny fihaonana tena andrasan'ny maro tokoa. Tontolon'ny kitra kosa indray dia 3-0 no isan'andavon'ny AS Roma ny Lazio Roma nandritra ny dingan'ny manasa-dalana miverina amin'ny Coppa Italia fandresena izay tsy nahatafakatra ny Roma izay fandresena izay tamin'ny lalao famaranana. Ny Lazio araka izany no tafakatra amin'izay famaranana izay miandry amin'ny izay mifanandrina amin'ny Naples sy Juventus de Turin. Tontolon'ny kitra izay hatrany any Europa hatrany moa isika dia Monaco sy Guingamp no nahazo ny tapakila voalohany hiakarana amin'ny dingany manasa-dalana amin'ny Coupe de France anio ny fantatra ireo ekipa roa manampy azy ireo. Fanadidina. Tapakila iray avy ho an'ny Monaco sy Guingamp hiakarana ny midingany manasa-dalana amin'ny Coupe de France izay ho ataony fahaenina amby 20 ny volana Aprily izao. Efatra andro taorian'ny faharesen'ny Monégasque teo amin'ny lalao famaranana ny Coupe de la Ligue. Miezaka ny manarina izany tsy fahombiazana izany ireto farany. Lavony tamin'ny isa 2-0 teo amin'ny dingany ampahefadalana ny Coupe de France omaly ny Lille izay nanao ny aintsy ho zavatra tokoa mba hahazoana ny fandresena saingy voafehan'ny Monégasque hatramin'ny farany lalao. Tamin'ny isa tokana ray notsomisy kosa no nandavon'ny Guingamp ny Fredjus mpifanandrina tamin'izy ireo. Ho fantatra ny kosa ireo ekipa roa farany anampy azy ireo ao amin'izany dingany manasa-dalana izany ka Angers andray ny Bordeaux ary PSG kosa nafika ny Avranches fihaonana izay samy hiady avokoa. Maresaka iraisam-pirenena dia nabeady hevitra tamin'ny firenena maro ny fisiana fanafiana amin'ny alalan'ny fitaovana misy vokatra simika. Manameloka tanteraka ny fampiasana izany any Syrie ny firenena mikambana. Fanadiny amin'ny sarin'ny France 24. Ny États-Unis, Frantsa, Royaume-Uni no nivondrona omaly ary namoaka fehi-kevitra izay manameloka tanteraka ny fanafiana amin'ny alalan'ny fitaovana misy vokatra simika. Ny antony tokony sy ny fanadihadiana feno anatin'ny fotoana fohy ihany koa izy ireo raha toa ka efa nisy ny fihaonan'ireo mpanolontsaina eo anivon'ny firenena mikambana omaly tao Paris sy Londres. Entin'ireo firenena telo ireo ho vidiana io fehi-kevitra io mandritra ny fivoriana ho tanterahina any New York. Taorian'ny fanafiana ny tranga tao amin'ny tanàna iray ao Idlib no nisy ny fehi-kevitra io ary ny AFP no namoaka izany. Miantso ny OIAC na ny Organisation pour l'interdiction des armes chimiques izy ireo hanolotra amin'ny fotoana aingany indrindra ny fehin'ny fanafiana ny tranga tao amin'ny faritra avaratry Syrie ny talata lasa teo. Nitaka ny vaovao rehetra mikasika ny opération nataony tafika nandritra iny fanafiana iny izy ireo ary mandrahona ny mety sy ny sazy araka ny sata ny firenena mikambana ao amin'ny andin'ny fahafito. Raha ny antotanisa farany teo anivon'ny OSDH niakatra ho 27 isa ireo namoniny nandritra ny fanafiana ary ankizany 20 amin'izany. Nilaza ny mpanohitra Siriana fa ny Bashar al-Assad no nanomana io fanafiana io niaraka tamina obus nisy gaz toksika. Niantso ny vondron'ny firenena mikambana araka izany ireto farany anokatra fanadihadiana mikasika ity raharaha ity.
alohan'ny isarana dia averina aminao ireo ny vaovao nisongadina tamin'ity alina ity naneho ny ayainy amin'ny filohan'ny HCC sy ny filohan'ny Repoblika manoloana ny fifidianana ho avy ny CFAFI tao anatin'ny fanambarana izay navoakan'izy ireo mitondra ny lohateny hoe anahaka ny teo aloha ihany ve ny fifidianana manaraka. Mijoro ho mpanohitra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny antoko Freedom miantso ireo mpanohitra amin'ny vondrona ny hery ihany koa ny antoko ary farany moa dia tafakatra 520 ireo olona nisamborina makasika ny raharaha fanafiana masera tao Andranomanelatra Antsirabe namoaka fanamarana ny fivondrona amben'ny eveka eto Madagasikara manoloana ny tranga iny. Ity izay mamarana ny vaovaontsika tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soavamandry dia veloma mifoda olo tompoko. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao. Bijouterie Santia, Galeria Arena Antanimena, nanolotra anao teo ny vaovao. Ny fampalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Bonjour. Bonjour. Narahinao teo ny vaovao miaraka tamin'ny bonjour jus antsika jiaby. Sardine Trésor. Sardine Trésor. Ny fampalalam-baovao miarahanao tamin'ny Sardine Trésor. Sardine Trésor. Amin'ilay tiako be. Atimande. Ny fampalalam-baovao miarahanao tamin'ny Brico 10. Brico 10, la référence.